Ny fijangajangana matitoko fadimy andiny favalo am'roapolo izao kosa milaza aminareo hoe zay lehilahy mijery vehivavy vadin'olona ka mitsiriritra azy dia efa nakazady tao ampony. Baiboly dika teny DM. Lioka toko fahina ambin'ny folo andiny favalo ambin'ny folo. Zay rehetra misaobady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Inona no atao hoe fijangajangana? Ny hoe mijangajanga dia mandehandeha no heviny raha dika tsotra. Fa raha ny Baiboly kosa no diniantsika dia hoe dia firaisana ranofo na fisakaizana ivelan'ny fanambadiana no heviny. Raha ran'Andriamanitra ny fijangajangana ao amin'ny Baiboly ary ny didy fahafito no manambara izany eo amin'ny Exodosy toko fa 20:4 manao hoe aza mijangajanga. Ny teny Grika hoe porneia dia avy amin'ny teny hoe pornographie, fankafizana ny sary sy ny sary mihetsika ary ny asa soratra mamoa fady dia fijangajangana. Ny vokadratsiny fijangajangana oapolana toko fahina andiny faharoa amby telopolo zay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampisaina zay tia hanimba tena no manao izany. Tsy ho afaka ho aminy ny tondromolotra sy ny fahafahambaraka. Manota miatra amin'ny tenany ny olona mijangajanga sy ilay tompom-bady izay hiara amin'ny famitahana ary ny farany dia fahaverezana mandrakizay. Na dia mety ho voavela amin'ny alalan'ny fibebahana aza ny eloka noho ny fijangajangana, ny henatra aterany kosa mbola eo ihany satria tsy ho voakosoka na oviana ny holatra navelany izany. Afatra, raha tena kristianina marina ianao dia tsy tokony ho mijangajanga. Ho anao izay mbola mitoetra mahatoky amin'ny fanomponan'ny tompo, ho anao izao afatra izao. Tsy natao hiadiana ny fijangajangana, tsy afaka hiady amin'ny fijangajangana ianao, fa ny vahaolana tsara indrindra dia ny mandositra. Ny mandositra ihany no mety manoloana ny fijangajangana. Voasoratra izany eo amin'ny Korintianina 2:4-12. Mandosira ny fijangajangana. Apokalipsy 4:5-5. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny tsy ho voaloha teny am-pandianana. Tahiany Jesosy daholo.